Ny minitra midina amin'ny fiainanao itenin'Andriamanitra misy zavatra mahagaga tsy takatra ny sainao mianao. Misy zavatra natsoetinao mba afaka mitanteraka aminao satria mahery ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra zany afaka mamorona zavatra amin'ny fiainanao. Tenin'Andriamanitra zany afaka mandroaka ny asan'ny demônia. Tenin'Andriamanitra zany afaka hitahinanao mandraka. Tiako mba hiara hivavakantsika mangatà mba hisy teny hirotsaka amin'ny fiainanao. Sotranao zay tokoa. Sotranao zay fanamasina. Mankalazanao zay Jesosy Kristy. Aoka tompo androany hidiny eto ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Aoka androany hisy kasiky ny tenin'Andriamanitra amin'ny isam-batan'olona. Na iza Jesosy eo manatrika ny fotoana androany ty. Aoka ny herin'ny teninao amangy ny folo, amangy ny fanahy na iza misy azy. Ao tompo reo zay manaraka anay amin'ny internet. Aoka Jesosy misy herin'ny tenin'Andriamanitra hikasika ny fiainana. Aoka tompo misy herin'ny tenin'Andriamanitra amangy ny fiainana. Iza marary ny herin'ny tenin'Andriamanitra androany anasitrana. Iza manatolona ny herin'ny tenin'Andriamanitra mahaolana. Misy saotra tokoa mankalaza
toetra fiadanam-po anatinao ane Jesosy Kristy. Raha Jesosy any arakotra anao mandrakizay. Ny tompo anadio anao ary amena ny henoko rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nao masitsika bravo mafy amin'ny Jesosy. Alleluia. Mino fa faly ianao a. Mino fa manam-piadanana no tonga eto. Zaho dia manome antoka anao fa raha ny safidy tonga eto ianao tsy maintsy mahita vahaolana ianao ny anatinao. Fa ny mampalahelo rehefa mampetaberontsika rehefa mahita vahaolana dia dia agnadino an'Andriamanitra. Betsaka ny loatra an'izany ao anatin'ny olana ihany izy no mitady an'Andriamanitra. Fa rehefa mahazo vahaolana izy adinon'Andriamanitra. Ary mampalahelo ary moa fa misy sasany lasa magnaratsy fiangonantsika ty ndraiky izy rehefa mba nasandratra Andriamanitra. Mino fa tsy hainao le qualité-nao loatra an'izany. Ary anao tiako foana anao mandrakizay. Satria efa zany mihitsy za napetraka Andriamanitra ho ray aman-dreny. Tsy ray aman-dreny ray aman-dreny raha tsy mazaka dia foana zany. Amen. Na hatramin'ilay magnekitry nono izy mbola mena nono foana vai. Sa tsy marina zany. Mandregnireny ny taiza reny mahay tsara an'izany mihitsy. Na manao akory zanan'io mbola tao foana vai. Na dia efa nangenitra ara. Misy ne reny sasany misy fery mihitsy nonony. Izy misy fery mbola rosa mavan'izany fomboko. Sa iny tompo an'ino. Izy koa fa nanekitry nono iny tsy hoe lofika nono. Sa iny tompo an'ino. Izy ianao tsy afaka ho zanaka, anao zanaka foa mandrakizay. Fa misy karazan-javatra fa tsy ho anao eky. Da iny tompo ianao. Tamin'ny maraina moa zany nampianatra atsika fa raha misy koa fitahiana voalohany omen'Andriamanitra anao dia io vatanao io, io tenanao io. Asa tomagna hita fitahiana hafa raha io mbola tsy voakarakarana. Satria mamontany Andriamanitra ilay nameko raha tsy voakarakara. Andeha hoe hafa ndraiky za. Kolokoloy tsara vatanao. Ataovy zay raha mahatsaratsara an'izy io. Ataovy zay raha fanimpanaoko anazy io. Ataovy zay zavatra mampivoatra ny fiainanao. Ka rehefa mba nivavaka tamin'ny tompo zany teo dia lasainy hoe mba tsofo rano rozy zareo zanakanao. Satria nahazo révélation tamin'Andriamanitra zany kay marina moa tsika zao mois de juin. Ny mois de juin tompoko dia volana fahaenina ao anatin'ny taona. Misasaka zany ny taona. Antsasa-taona zany atsika zao. Ary ny chiffre 6 dia tsy inona fa chiffre ho an'ny olombelona. Tamin'ny andro fahaenina Andriamanitra no nanamboatra olona. Natao ho anao mihitsy zany ty volana ty. C'est votre saison. Fotoananao zany zao. Donc zany misy zavatra mila etsehana amin'ny fiainanao io. Misy zavatra mila etsehana agnatinao koa. Androany zany fotoana zany. Amen. Tamin'ny andro voalohany Andriamanitra nanamboatra zavatra hafa. Faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy. Fa tonga tamin'ny andro fahaenina nanamboatra anao izy. Tenenao amin'ny akaikinao zany andronao ny any hoe. Tsy maintsy misy raha hoe ndesinao mody androany. Ary agnatin'ity volana ty aza manaiky raha tsy misy zavatra mikasika amin'ny fiainanao. Ary ho tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Eo afovoan'ny volana zany tsika zao. Manana volana 12 atsika. 12 raha zaraigna roa dia firy? Enina. Mois de juin, 6e mois. Ka ny toerana tena tian'Andriamanitra hitoerana eo afovoany. Eo afovoan'ny fiainanao. Alleluia. Tain'i Jesosy ianao. Jereo rehefa namangy an'i Maria le anjely ao amin'ny boky testamenta vaovao dia teo antenantenany taona. Bakeo ny Luka 5:20 fa milaza an'izany izy. Tamin'ny volana fahaenina nandeha namangy an'i Maria le anjely hoe toejazy ianao. Zao ianao. Zany hoe amin'ny 6e mois io zany rehefa misy zavatra tsy takatra saina. Diso calcul mihitsy Satana rehefa tonga ny 6e mois. Zany ny antony tsy fakorana anao androany. Alleluia. Azo heverinao fotoana mandalo fotsiny natokako eto fa anao mety tsara vitananao io. Amen. Raha programanao koa zao seka tsy ho avy titono. Fa tsy marina zany. Aza miady varotra aminao mba marina e. Tain'i Jesosy anenao io. Alleluia. Fotoana mety ho anao androany. Rehefa nitsodrano any Adama sy Eva koa Andriamanitra dia teo afovoany sa.
ozy ny baiboly hoe Andriamanitra Jehovah-Andriamanitra ozy mitsotra anao azy teo afovoan'ny saka tsy teo amin'ny sisiny saka tsy teo amin'ny saka tamin'ny lafiny avaratra ozy hoe teo afovoan'ny saka dia raha manao étude biblique ianao ka discerne tsara anisan'ny toerana fihetsehan'Andriamanitra ny toerana eo afovoany. Amen sa tsy amen? Alléluia. Dia remarquenao koa moa Jesosy teo amin'ny azy fijaliana fa taiza nisy anazy tovovoana jiolahina koa araiky tamin'ny ilany araiky tamin'ny ilany ka mimany ianao fa ty mois de juin ty isy manifesté amin'ny fomba tsy takatrisy ny ferinao Andriamanitra tsaka niko tsara ny amenina sasa sao dia verinao fa tsomanao zany teny zany misy zavatra mahagaga ataon'ny tompo aminao ty volana ty. Alleluia. Tsy haiko na inonao zany na tsy inonao misy karazana zavatra ny hidy sokatra misy karazana zavatra nitadiavinao hita misy zavatra na tsy angatanao omena Andriamanitra anao zay minao zany mba manaova mafy hoe alleluia. Ary io Andriamanitra io nefa tsy miteniteny foana rehefa ela na nasany nanitsangana talohanao zay fa za mbola tsy nasany miteniteny foana zay rehetra teneny koa no mariny tamin'ny fiainanao foana. Alleluia. Mampalahelo fa vita avy amintsika tsy mahasamby Jehovah-olombelona na dia efa mandresina na fa mideborda ny fitahina i koa raha tsy mizaka da iny Jesosy aneny da iny tompo ianao ary bakio tsara ny baiboly ozy ny ten'Andriamanitra hoe naiza naiza ozy ambonany roa na telo zay mivola avy amin'ny anarako dia eo afovoany. Donc tsy mamorona aminao zany raha mba manamarina hoe ity volana fahenina ity ho isy raha ataon'Andriamanitra ary matoa izy ty nomeny Jesosy agnarana atsika hoe volany fitahina misy antony hitahinao ny tompo. Alleluia. Amen. Ka Jesosy Kristy no ivo no fiainatsika izy no bazitsika. Alleluia. Lasa zay ny antsasany ny taona fa hiditra antsasany magnaraka tsika ary za mino za tsondrato fa ity tsodrano amenanao ny any ty misy zavatra mipopoka marobe minoana anao fa tramin'olo makahala anao manomboka ho fantanao daholo fa raha fantanao izy manana toekoa tsara fa za vigitra aminazy regny ary ne mila ndesinambavaky anao regny olo makahala antegna regny aza velo ho faty bonheur zany Jesosy satria raha maty bonheur regny tsisy olo jorono vavolombelona anao karaha tsy fizy egny le izy mba omoe mba hitany ny fandresenao. Amen. Alleluia. Au contraire fa ny sasany ndesinambavaky no moarary iko moarary tsara mahavita miboaka trano tsy hitany anao mandeha mividy moto ary indrindra moa sanatriny zany ka raha maty izy tsisy zesikaavotsy aleo mba ho ela velona mila manokatra maso tsara be izy mbo izy tsara. Amen. Alleluia. Zany ane mahatonga ny Jesosy miteny hoe tiavany fahavalonare io. Amen. Ary zavatra anankiray ho hitanao io atsoatso misy olo nanomboka tsy ino hoe anomoro ino amin'ny pozinao foa manao aza dia anisan'ny sarotiny amin'io hoe zanako zany hoe tsy maintsy mandrisy. Amen. Ozy le bisopona manaizy hoe papanjare ve ozy ohatrany ty dia zany amizay dia alotomoto. Alleluia. Amen. Misy olo magnano resaderinandro mba ahoana zanaka anao zany ohatsy dia zanako ve dia anao da iny tompo ianao ka zavatra azo antoka tsara fa tsy maintsy mandresy. Amen sa tsy amen? Alleluia. Za dia resy lahatra fa tena niaraka tamintsika Andriamanitra nanomboka janvier jusqu'à juin. Anao moa raha mba mahita fiantsika zany fanamboarantsika trano ao fa zava-dehibe io e raha ny volana angonitsika teto mety tsy ampona ny anamboarana dalazy ary mety tsy ampona fa anao raha tonga ao mahita fa mandeha ny fanamboaran-trano fitahin'Andriamanitra zany io ianao salama tsara io fitahin'Andriamanitra io
Hitanao anao tsy maty tamin'ny taona ty. Fitahian'Andriamanitra io. Verino tsy maro moa listan'olo lasana rey. Tahian Jesosy ianao. Fa nanino anao tsy tanaty lista? Fitahian'Andriamanitra zany. Amen. Ary raha misy zany fotoana tokony hanaovantsika fisaorana ho an'Andriamanitra dia zao antsasaky ny taona zao. Tsy nao mety varimbarina fa handraky marina izy ty fa antsasany eo. Ia. Mety varimbarina verinao fa raha hoe nandehandeha ho azy fotsiny fa misy fitantagnan'Andriamanitra atao ambadika atao. Alleluia. Za dia tena resahatra amin'izany mihitsy miaraka amina marina z'Andriamanitra sady mitahy aho. Za dia tafitenen'izany mihitsy matetika. Ary raha tsy mino anao dia anontaniana zay mba nahita ny fiainanao nanomboka janvier zay. Jusque zao fa misy zavatra be da be ny s'est passé taminao fa resinao. Tsy fahaizanao zany fa fitahian'Andriamanitra anao. Za dia mitsodrano amin'ireo zay tsy hanasa rehetrarehetra amin'izao antsasaky ny taona zao ahita asa ianao. Mitsodrano zay rehetra marary ho sikana ianao. Mitsodrano zay rehetra anaty fahasairana n'Andriamanitra ne hitany anao. Na ianao zany manaova mafy hoe amen. Halleluia. Ny olona relasana bavy rehefa voatsodrano tsy azo zomina intsony. Anao koa zany miala eto na ampiasa zareo malinanganoditra. Ampiasa zareo paraparakarah ny tokotaninao andatsaka vola hitsitsika anozo tsy mandaitra intsony. Isa hoe tsy mandaitra intsony. Amen. Ahita raharaha izy hagnano sangisangy ratsy aminao andeha mosavy. Zanaky ziona tsy anderina mosavy. Mbola mamoatra t-shirt karan'izany izy. Raha misy vintsy akao. Ia, zanaky ziona tsy anderina famosaviana. Vonto raha foana mpamosavy. Avaloha vonto. Ary za dia milaza aminao fa isaky miona aminao, mialoha nionako aminao hoe za mitondra mavaka. Miresaka amin'Andriamanitra. Donc zany za miresaka aminao io misy herin'Andriamanitra milibere mandeha aminao any. Ka na izoba ka halanao no le herin'Andriamanitra libere tsy hakitika anao zany. Halleluia. Anao fa manjary mandrakizay. Anao tsy sahirana iny tsy sahirana mandrakizay. Ary raha sanatry ny bava mbola anaty problème anao afindra toerana anao androany. Misy karazana déplacement atao anao. Ny makomana miaraka amin'ny pôketrinao io. Ako pôketrinao nambeseny pôketrinao. Elatsika zay tsy mikorana ka pôketrinao. Androany zay iresaka ny pôketrinao. Rasena tsy manana pôketrinao tonga anaty posy fa tagnanao. Halleluia. Za dia matetika amin'ny telefona hoe tsy devoly ihany na azontsika baikoly. Fa manana hery sy fahefanantsika hibaikoly zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Oko ho tahina ara-bola ianao. Oko ho hisy karazana transfert d'argent. Hirotsaka ho fiainanao. My name is David Blessing. Amin'ny anaran'i Jesosy. Oko ho tahina ianao. Oko ho tahina ianao. Oko ho tahina ianao. Oko hirotsaka ho fiainanao ny fitahina. Raisy andramilana. Raisy ny hery tahina ny fiainanao. Ary Baiboly dia milaza fa zay tahiny Jehovah voatamana izay. Misodrano ny telefoninao koa za zao. Oko hisy hery avory areny. Mirotsaka amin'ny telefoninao iny. Andriamanitra andefa zavatra vaovao. Andefa zavatra mahagaga. Amenao information bangaka amin'ny alalan'iny telefoninao iny. Misy fitahina hirotsaka. Ataon'Andriamanitra source de bénédiction anao iny. Ny appel voalohany amin'iny rehefa avy eo dia fitahina. Soro fananasa. Manomboenao misoran'Andriamanitra. Soro tompoko. Soro dadamamana. Sotra ray. Mankasitraka an'izay. Raisina isaady ny fisodrano. Raisina isaady ny fahasoavana avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy.
andiny soratra masintsika amin'ny numéri toko fatelo amby roapolo tsy miala maineto zany ianao androany numéri toko fatelo amby roapolo dia andiny faharoapolo 23-20 teto dia raha vakinao ny baiboly zanak'Israely tonga teo akaiky ny tanàna ny Moabia ary rehefa tonga teo izy reo dia raiky taotro ny mpanjaka na eno fa efa novonono zanak'Israely ny mpanjaka ny Amorita izay anisan'ny firenena matanjaka fa resy zareo dia tonga ndraiky zany toron'ny Moabita dia ino izy no zavatra nisy na agnantso mpomasa izy zay enjana be miresaka famozonana na agnantso mpamosavy mba mosavy koa ro olo reo satria ozy fantatro fa zay ozoninao dia vo ozo fa zay tsofinao rano dia vo tsodrano dia ina zavatra nitranga mandiny farapolo numéri 23-20 ozy le mpomasa atao hoe ino izy nitahy no efa azo ary efa nitahy izy ka tsy magnova izany Alleluia. Ho hitanao zany fa misy karazana sikidin'olo vo mijery ny agnaranao vo enao miresaresagna any amin'ny mpamosavy agny dia ozy hoe tsy azo atao ninino io mangalany moramora ozy zany zavatra nitsanga teto natahotra le mpanjakany Amorita hoe ataoko reky raha garanti le mpanjakany Moabita zafany satria regniny zany fa efa reatareatanjareo ny mpanjakany Amorita zany Amorita zany anisan'ny firenena matanjaka indrindra première puissance à l'époque mitovy amin'ny Amerikana io nefa zany reatany zanak'Israely dia reny ny mpanjaka eo zay hoe zareo nefa voloina koa dia nagnantso mpamosavy mahay izy nagnantso olona mahay magnozona izy dia ino zavatra nataony rehefa mijerevana ny sikidy ozy nitaho izy no efa hitako tsy magnova izany amen ity zavatra lazaiko anao androany ty tsy azo ovana ary nandeha ataoko hoe misy erreur za ataonao miraikitra aminao mandrakizay ty tsy azo devolovana zany ty nananakory zany alleluia tainy Jesosy ianao tain'Andriamanitra ianao amen jerefa nitady olona izy mba hamosona ny zanak'Israely satria ny devoly dia mahatakatra tsara fa tsy misy fomba andresena olona afa-tsy mosona ihany zany iny mahatonga anao mampianatranao hoe regleo raha volagniny vavanao any satria atsikarao a noforonona tamin'ny alalana teny ka raha misy zavatra tiana ovaka zany amin'ny fiainatsika dia mila miteny tainy tompo ianao ka za maneky ianao hiteniteny zavatra fa hafa itsona na sarotra lalanao mangina afoliva vanao na mafy loatra adinao afoliva vanao ko tsy mahita mo afaka lazainanao fa nandray tsika tafitrena zany alena fateky daola mandeha to zany fate anao afody va donc numéri 22-6 numéri 22-6 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe numéri 22-6 ozy hoe koa ankehitriny mba mankanesa ty ka ozono ahy ty firenena ity fa mahery noho izao izy angamba ahazo mamely azy sika ka androka azy hiala amin'ny tany aho satria fantatro fa zay tsofinao rano dia voatahy ary zay ozononao dia voaozo alleluia tainy tompo aninao ozono ozy io fa gidragidra loatra zareo Balama dia tena fantatry ny mpanjaka tsara fa zay tsofiny rano dia voatahy ary zay ozonony dia vaozo zay mitsangana alohanao ety isan'andro io fa maromaro fotoana ny onanay tamin'Andriamanitra misy expérience be fa nalovanay ka zay zany chaque fois mitrotro aminao eto tafin'Andriamanitra hery zany mahatonga anay lasa mahita rakorana aminao foisan'andro tsy zay izy io fa Jesosy mivola aizy moa hitantegna raha marobe jiaby agnaty baiboly ato misy ane ndraikindraiky hatrava raha mbola tsara nivakinao ao volagninao kito satria izy no manome amin'ny inspiration
Andriamanitra manome révélation. Dia indray nahatra amin'ny fiainanao manokana agny tsy misy mahita gara voatena eto. Ny antony miteny Andriamanitra. Ndraikindraiky izy za miala eto izy reraka valaka. Za tsy mivola aminao hoe valaka zany malina. Dia misy fotoana raha sy napavy Jesosy magolombelona zany. Da misy fotoana za io za mipetraka aky. Anao mahita anazy ito. Tsy ndraikindraiky ane na raha volanina tsy hita e. Fia, za mipetraka aky. Azy mamoatra hitanao za mipetraka aky. Za araiky mitsangana aketo. Misy milefa namana. Mbola mahitany tompo anao zany ray andro. Mba inonao tsara be hoe zoronao zany. Fa problème raha vao mahita raha karan'izany maso sasany zay fa devolona. Tsy matematika lolo. Mosy mody lolonao. Ay Jesosy anenao io. Ia, atsika tsy mazaka miracle. Tsy mazaka raha karan'izany masotsika tonga dia veritsika misy tromba kia. Misy zany hoany kia, tinao fizaka tromba na datinao. Tompo ani anafaka anao amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ka ny olona misy ozo marevana dia mora ny Satana ny mandravana azy. Raha vao anao zany mbola misy ozo agnatinao ao, mora be ny devoly mandravana. Zany ravana ny ilana le hoe fanapahana ozo. Zay mahatonga na maray mandraiky io za manao invitation mihitsy hoe tongava fa ho tapahana ny ozo. Sasany mokare zany efa nitapahany tafianarany tsoa. Tsisy idirany nitapahany teza na nitapahany teza fa ho tapahany izy amaray. Amen. Kakoa zany za efa natao tany anao fa mamoly karanino ki. Atsika eto no miresaka. Eninao tsara be zany. Misy moa sasany manana vomavom-panahy zay efa nitapahany tany États-Unis. Zay efa nitapahany tsy zany ny fagnanaovantsika délivrance eto tsy fanaovana tsinotsinona délivrance nao taloha. Fa ny zavatra fantako misy fahasoavana eto sahaza ny problemenao io mba hivahany olana anao. Izany tsy hifaninana hoe zovo nefa mitsongananao na zovo nefa nanao délivrance anao. Tsy tonga eto mba hifaninana fa tonga eto hitondra fanafahana sy hijara fahasoavana. Zay mino an'izany manaova hoe amen. Alleluia. Manomboka androany da lasa nabao adinao no zonona fa tsy nikenanao. Any zonona tsy fisimbola mialany rano pato tena dia fatesa anaty ranomasina. Ino tena dedena ny kato. Ry arety mivolana aminao za tsy mira fatifatina arety mivolana aminao. Mialaka! Fa tsy zany antsika fa marary mbola ka mivolana. Tsy karan'izany. Ay ny tompo anenao. Regny no manomboka anao déclaration fa tsy fiainanao, tsy zanakanao, tsy asanao. Sasanao vao mitanina akory marao asana reka. Tsisy raha, okona, sérum. Sérum zany moko ny fitanana iny. Aza atao anjara ny asanao. Aza atao anjara mba hitiavo. Amorona asa tamatavaka eto matoa akao anao miasa, akao manao sahazanao. Maaiza mitian'io, maaiza mankafian'io, fa hitanao fa omen'Andriamanitra hafa. Alleluia. Tain'i Jesosy anenao io e. Amen. Ary zay voatsodrano lasa nambaro dia voatany. Amen. Zay olona voatsodrano dia galina voatany. Fiainanao io androany voatany. Hatramin'ny fianakavianao agny voatany. Areny vaovao makasika an'zareo hoe misy an'izao e, misy an'izao e, misy an'izao e, satria misy tsodrano miaina teto androany. Anao io ny représente an'zareo e. Représente an'zareo anao. Zay nge mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe minoan Jesosy tompo dia vonjena ianao sy anao. Anao ny mino fa zareo ty liarany voatany. Anao ny mino
fa zareo any Antananarivo any mandresy ianao mino zareo anaty ego any misandrasy ianao mino zareo fandeny rano any ambino zay mino an'izany manaova mafy hoe mitakinao aneny tombotsika aza atao manjavatra ny fanaova aza atao manjavatra mila mivavaka ianao isanao ary rehefa mivavaka manaova mivavaka n'olo mino midéclaré zay tianao hitrano raha misy asan'ny devoly midéclaré miala hoe tsisy ilagnanareo ato basa ino manondrama arety basa ino manondrama tsy fisiny basa ino manondrama trosa tsy milanao zany trosa amin'ny anarany tiako so tegna miala eto anao hitanao vivoaka fa tsika moa kagavana tsy haiko raha mahazo anao karaha misy tilina ndraiky anao nefa anao be problème sasanao mba teneny mba hiarivaviny manisy lero ndraiky zay izy tamin'ilay iny sady ateliny za tsara miteny hoe alefa manisy lero de atilero za hoe andao hivavaka isika hiarivavaka tsika de izy tsy mizaka izy tsy mino anjaranao tainy Jesosy anie anao mila miteny izy koa aketra zany mivavaka mila miteny ty zany zavatra ampianarana eto mila regnin'Andriamanitra feonao ino raha tianao atao jereo tsara fa Bartimeo jamba rehefa nanontaniana Jesosy ino ny tiako atao aminao tsy nangingy fa ozy Bartimeo hoe nimba mpahiradina maso ary matoa zany zavatra zany voasoratra anaty baiboly miteneny Bartimeo jamba ka anao rehefa mifanena amin'Andriamanitra mivavaka amin'Andriamanitra mitenena mivavanao Nana pasteur fantatro ny tompony anatin'ny foko e anatin'ny foko e asana anao no sarotiny anao io efa toro anao zany sekreta mbola ino raha misy zavatra tianao hitranga teneny fa tsy be style ke fa halleluja fa hainao tompo non teneny tainy Jesosy ianao tain'Andriamanitra ianao alleluja zay voatsodrano dia voatao samia mamerina an'izany amin'ny folo manontolo zay maninona tsara hoe ka anao androany tsofina rano dia maninona ianao zay hoe izy zay amen raha mamaky baiboly ianao ny zanaky Jakoba voalohany dia irobena zao hoe zanaky Jakoba voalohany irobena ny zanaky Jakoba voalohany robena nefa dia nampalahelo vadiny babany ndraiky niaraka gôna tsy nanjara aza misy gara manatsa mitsodrano nefa tsy maintsy atomboka amin'ny lamatoa dia ozy Jakoba hoe dao mivakitsika amin'ny Genesis 49 Genèse 49:4 ingia zany zanaky Jakoba lamatoa dia itsodrano zany Jakoba tsy maintsy atomboka aminanjy izy nefa naefa raha tsy nanjara Genèse 49:4 ino zavatra nisy ozy Jakoba taminazy hoe mandroandroandro tolo rano ianao ka tsy hanantombo fa niakina tamin'ny fandreniny rainao ianao tamin'izany nandotonao anazy endreny farafarako lahy ka dia niakarany baiboly moko miolamola be tsy natao nahitsy maro raha teny Jakoba volaniny io da milazaromao mandroandroatra tono rano izy ka tsy hanantombo dikany hoe mandroandroatra io miaka midina ohatrany ranombaly naka midina karaha makitra io ke mandroana misy tady volan'olo karaha nje makitra io bake midina fa ny anao ne tsy ohatran'izany mandrakizay ny résultat ny fiainana dia roy ihany na fitahina na ozo
fa ny tena problème ny Robert ny voaozony dia rehefa tsara hoe tsy anan-tombo hoe tsy hitombo mihitsy enjakane zany zany hoe tsy hiatsara noho ny hafa zay ny dikany hoe tsy anan-tombo tsy mba hiatsara noho ny hafa nefa rehefa raha mitanjon'Andriamanitra amin'ny fiainanao io ho tsara noho ny hafa satria tsy misy olo mitovy aminao. Andriamanitra nanamboatra antsika tsy nanamboatra olona mitovy ka zalany andro zaloha ny fiainan'olona anao tsy hitovy amin'olona mihitsy mandrakizay ary na izovy hitady moyen hitovizana aminao tsy hitovy aminao mandrakizay mifaly fotsiny raha mahita ny hafa mangilatra efa natao angilatra mandrakizay izy ianao koa ne mba angilatra amen tsy nanamboatra olona mitovy Andriamanitra maro olona mbola tsy mahatakatra an'izany dia lany lera mialo magnenana zareo reka karaha an'io inga misy raha mihitsy ambadika an'io re tsy normal mihitsy reo tsy normal anao niny zay efa karaha ny mihitsy nanamboarany tompo anay tahiny tompo aninao ho avy koa niny anjaranao alleluia amen ka na misy zavatra tsara tokony ho anazy zany tsy lasana fa lasan'olo-kafa misy fiainan'olo ohatran'izany misy raha efa tokony ho tono aminazy lasan'olo-kafa misy zavatra tokony ho anazy lasan'olo-kafa fa androany regle tsy mpimasy foa mahay miregle fiainan'olo fa Jesosy tompony fiainanao afaka iregle fiainanao dia bika verina normal androany manonona teny amin'izao fotoan'izao ireglena ny fiainanao io aoka iregle io amin'ny anaran'i Jesosy misy karazana reglage divine amerenana amin'ny Lord ary ho tsara lavitra ny zavatra itsara ho zaho hoe ho tsara lavitra ny zavatra itsara misy moa mpimasy tsanitsangeny mahay mamova vintana zany Jesosy tompony arety izy androany anaova fiainanao anaova situationao zay inona zany raisy fifa alleluia amen amen ao Deutéronomia ao toko fahatelo amby telopolo andiny fahiny Deutéronomia 33:6 misy teny anankiray indray ato amin'ny anaran'i Jesosy Deutéronomia 33:6 ozy eto hoe tetonay zany tsodrany nataon'ny Mosesy ho anjareo amin'ny fireneny zany Israely 33:6 ozy hoe aoka ho velona Robena ozy fa tsofaty nefa aoka ho vitsy olona izy amin'ny baibolitsika izy hoe aoka ho vitsy olona fa amin'ny baiboly King James izy hoe aoka tsy ho vitsy olona izy azonao izy anao zao raha manana Bible en français dia mahita ny hevitra io hafa mihitsy fa tsy mitovy amin'ny antsika na baiboly King James le baiboly teny anglisy regny hafa mihitsy ny hevitra izy io zay aoka ozy ho velona Robena donc zany fiainan'ny ngahy tao fa matematika ary aoka ozy tsy ho vitsy olona izy amen Mosesy na dia zany nitsodrano Robena ny tegna dikan'io amin'ny baiboly teny anglisy dia hoe aoka tsy ho vitsy olona izy fa amin'ny baibolitsika izy hoe aoka ho vitsy olona matoa zany io no nitenen'ny Mosesy dia tena vitsy olona tokoa niteo mitaraky Robena alleluia dia nitsofony Mosesy rano mba tsy ho vitsy olona zany hoe avadiky ny ositra ny tantaranao manomboka androany na taiza ianao voaozona tsofoko rano androany ivadika fitahina ny fiainanao maheno anavy ianao zay miainata androany ivana ny fiainanao hitako sady ny anjelin'Andriamanitra mametraka zavatra anatiny misy karazana opération divine nataon'Andriamanitra zao misy cancer sika mety misy aretina manjavy mety misy fibrome miana misy falenterina mitsaka misy fivondosana manjavy mety raisy ny herin'Andriamanitra zay mihinana zany manaova hoe alleluia hitako sady ny fitovana hitako sady mikasika Andriamanitra mikasika ny zanak'iziona androany ariva amen misy tantara io veto androany le fotoana famadiana tantara alleluia ary hitanao fa tsy azo zonona intsony ianao satria voatsodrana rehefa votsotra rehefa na ny teny pitahiny na ny mpamosavy aza tsy mahomba n'intsony
Navoson'Andriamanitra ny teny mpitahina ho an'ny Israely. Dia rehefa nitsoko ny mpamosavy, nitao izy nefa hitako ary tsy mahova izany aho. Tahin'Andriamanitra nino. Aza matsinotsony avinao zao fatongavanao eto androany zao. Fa nandraisanao tsodrano lehibe avy tamin'Andriamanitra. Alléluia. Jereko tsara amin'ny Nomérie 23:23. Tena Andriamanitra vakitsika farany dia tsodrano atsika. Nomérie 23:23. Toko 7:20. Ny anaran'i Jesosy mibako toy izao manao hoe: fa tsy misy fisikidina eo amin'ny Jakoba ary tsy misy fankatovana eo amin'ny Israely, fa ny fotoana no ilazana amin'ny Jakoba sy Israely zay efa nataon'i Jehovah. Tsy misy fisikidina. Dikan'izany rehefa hoe tsy anderana sikidy. Alléluia. Anao moa mamila manana Baiboly version maromaro. Kama misy vola no vidiana ny anglisy regny, vidiana le frantsay, akajiko mamboly tsy hainao mbola hianatra zao. Fa dikan'io le hoe tsy misy fisikidina io amin'ny Baiboly teny anglisy dia hoe tsy anderana zikidy na ody ratsy. Amen. Zany hoe ny olona voatsodrano zany dia tsy anderana famosaviana mandrakizay. Tsy hoe rehefa kelikely any dia mety andaitra fa mandrakizay. Misy anao tonga nivavaka teto zona androany tsy andaitra aminao famosaviana mandrakizay. Zany teniko zany na ny any amin'ny elo ary maheno an'izany tsy andaitra aminao mandrakizay. Alleluia. Resaka aminao ve Andriamanitra androany? Amen na satsy amen. Ary androany Andriamanitra amin'indra anao any amina dimension hafa. Alleluia. Ary hitanao fa misy karazan-javatra zay tsy afaka nitranga aminao tsony. Misy zavatra rehefa tsy tanga aminao tsony mandrakizay. Tsy haiko inona le zavatra tegna nampahory anao elabe zay. Didimo tsy tanga aminao tsony mandrakizay. Maheno anavy anao hoe. Halleluia. Ary inona zavatra mitranga aminao tsy maharava anao tsony manomboka. Tsy angana moramora anao mitoerana misy anao. Halleluia. Raha tsy mampaninanao tsy angana ambony ny tagnanao anankiroa. Dia mba minohy ianao zay teny lasaiko anao androany. Fa misy hery avy any amin'ny avo indrindra hidina amin'ny fiainanao. Ary matoa Andriamanitra rehefa mamonjitra tsodrano, mety possible misy olona nanosona anao tany. Mety possible misy olona mialoka ny toeram-piasanao io. Mety misy olona mitady hevitra mihitsy andeha avagna anareo mianakavy. Fa mijoro eto androany amin'ny mahalenan'Andriamanitra, amin'ny marirainao ara-panantenaka. Oka ho tahina ny fiainanao. Oka ho mpandresy amin'ny ady rehetra ianao. Oka misy voninahitran'Andriamanitra hiazona ny fahametanao. Androany hariva maminany sady mitsotrananao. Ho tahina mihoatra ane ny fidiram-bolanao. Tsy misy fankalana afaka milomba lavarana aminao. Ho lasa danger ho an'ny Satana ny fiainanao. Tsy misy asa devoly afaka miditra amin'ny fiainanao. Arovana ny fidiram-bolanao. Arovana ny tokantranonao. Arovana ny fahasalamanao. Arovana ny taranakao. Arovana ny fianakavianao. Raisy. Aoka misy hery hidina amin'ny fiainanao zao. Anafona ny aretina rehetra. Anapatapaka ny ozona rehetra. Ary ambanaka fatapaka ny ozona tao amin'ny fiainanao. Na iza ny ozona anao, tapako zany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manomana tsodrano, aoka hisokatra amin'izay ny fiainanareo. Aoka hiala ny alahelo. Aoka hiala ny tebotebo. Aoka hiala ny ororo. Aoka hiala ny tahotra. Raiso ny tsodrano. Anova ny fiainanao any Andriamanitra. Anangana ny fiainanao any Andriamanitra. Hitahirinao ambony fahasoavana any Andriamanitra. Raiso any amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eto ianao miangavy anao ambany. Sanao pambony an-trano ny tananao. Miasa manenty mihitsy ny tenen'i Jesosy ao. Alosay amiko ny herinao. Alosay amiko ny tsodrano. Asanato ny feonao. Raha manana ilay batisan'ny fanamasina amin'ny tenena amin'ny teny soatatra. Oka ianao androany miconnecté amin'ny herin'Andriamanitra. Reklamosha. Ningavanao may vavaka. Toizo an-trano vavaka. Ataoko
Zorazy ianao fa feno ianao Zorazy ianao fa misy hetsika ny fanamasina sady any amin'ny fianakavianao avy any amin'ny tokantranonao any amin'ny asa fivelomana any amin'ny fiainam-bavaka voatay ianao androany voatay ianao androany voatsavay ianao androany Sotra tompoko
misy fahasoavana hetsika amin'ny rahalahy io ho afindra toerana izy hoentina amin'ny voninahitra izy amitsapany herin'Andriamanitra izy mizaniza mandalo zavatra sarotra mitsodananao ahy raiso misy ny fanesena misaotra Jesosy any misaotra fanamasina fa olonafaka olombovaa voatany fiainaka satria nandray tsodrako indray amin'ny anarany Jesosy amen afaka mahazo toerana vetivety alleluia inao fa feno dia feno ianao andray inao fa tena nandray hery ianao andray misaorany tompo ianao fa hafa mihitsy ny tantara indrindra fa mizao antsasaka ny taona zao hietsika mihosotra miteny Andriamanitra raha nosika ianao amin'ny fahalebiazana aza tsy mino mihitsy ianao fa mba minoa ianao fa hanao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra alleluia za moa rehefa mampianatra dia tiako foana mampirisika ianao mba manompo pratika rehefa mahazo zavatsoa avy amin'Andriamanitra aza digny mba miconnecte amin'iny zavatra izinao ve zany ny anarantsika teto zany tamin'ny zoma hoan'izay teto fa ny fomba fandraisana ositra dia connexion mahay makasitraka mahay manome voninahitra ary mahay manome amen ka ianao teo androany hitanao fa hiteny aminao iny onction ndraisinao teny no zaso ianao hivavaka mivavahana foana manontolo mihitsy hoe inona ary ny tokony mba ataonao hoentinao ankasitrana ny tompo raha tsy manana ianao aza manamely tena zany raha tsy azo atao zany ny fanompoana ny tompo fa mankasitrana Andriamanitra ndao mba hiaraka hivavaka tsika za androany Jesosy hoe zavatra niraisiko teto androany tsy avelako mandalo fotsiny tianao androany ty fa ankasitrako anao miarana ny fanatitra vavaka tsika tiako ianao mba tena angataka taridalana ny tompo mba zavatra mandresy lahatra anao no ataovy ok ianao mba tsy anisany hoe namporisina na niforcena ambolaka fa zay mandresy lahatra anao ataovy raha tsy resy lahatra anao azonao atao tsara dia tsy manao fa androany itsodrananao koa amin'izay fanatitra ataonao ho hitanao fa